我老说我讨既然就说是那种拉走起来我拉是我讨啥的说非你是多他发的没法对子我拉是我讨那抓不住了呢那抓不住了一点点呢我拉是我讨噻我拉是我讨你多看点看我拉是我有娃了我连办法都可长噻tsy sakafo nohantsika omaly dia iny foana no hohanitsika amiovaova lafana malala fa samy mahavelona antsika daholo nefa reny rehetrarehetra reny dia atonga eto indray ianao androany dia aza matahotra fa amahana antsika indray Andriamanitra amahana antsika fahavelomana vaovao indray Andriamanitra anisy hery antsika indray Andriamanitra aza rehetra tonga eto androany dia tsy mba ho faty-antoka tsisy faty-antoka ny fahatongavana eto na dia kely azy tsisy afa-tsy tombono antsika ravana ny fahatongavantsika eto androany nandraitanao ny didiny Andriamanitra dia averintsika foana manao hoe ny didin'Andriamanitra izay nataony tsy nahasoa azy fa nahasoa antsika ravana malala ataontsika reny mba hanasoavana ny fiainantsika tsara ihany mahafantatritsika fa ny fiainantsika izao dia Andriamanitra avokoa no manome antsika ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra manomboka ny amin'ny fofinaina iainantsika dia avy amin'Andriamanitra ny rivotra iainantsika tsy haintsika ny mamorona rivotra fa omen'Andriamanitra raha mba mahay mamorona rivotra aza ny siantifika ravana manamboatra oxygène mbola avy amin'ny rivotra avy amin'Andriamanitra ihany nanamboarany an'iny ary vidiana lafo afaka mifokana iny fa Andriamanitra nanome antsika maimaimpona ny zavatra rehetra tianao Jesosy izay ny voalohany indrindra ataovy ao an-tsainao sy ao anatin'ny fonao na tonga etonao androany dia tadidio fa tianao Andriamanitra ary tsy mahafoy antsika izy fa miantso antsika mandrakariva izy mitondra antsika eo amin'ny fanatrehana izy ary androany Andriamanitra ilay mbola hitondra ny fanahintsika eo amin'ny fanatrehana miavaka antsika amin'izao fotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity raha misy zavatra indray androany afahanao misaotra afahanao midera afahanao manandratra dia ataovy izany androany ho voninahitra ny ananany irery ihany zao fa tongavanao eto izao tsisy nizaniza omenao voninahitra fa tsy ny ananany eto amin'ity androany ity ary ny andray avy aminao androany dia Andriamanitra hivavaka ianao dia izy no andray an'izany izy no iaino amin'izany hidera ianao androany dia afana malala dia izy no iaino amin'izany tsisy andrehan'izany afa-tsy izy eto androany eo anatin'ny fonao rehetra
amin'ity androany ity na le zay zavatra mety tsy mitenenao nizy anizy hatramin'izay azy androany Andriamanitra tonga eto iainantsika tsirairay tianao Andriamanitra misaotranao zay Jesosy noho ny fitiavanao misaotranao zay fa tsapanay tokoa ankehitriny fa na dia ny fahatongavanay eto Jehovah Andriamanitra dia fahasoavana fiaminao ary isaorana eny anaranao zany ankasitrahanay anao zany anoezanay voninahitra anao zany Andriamanitra ndretindray zay manatona seza fiandriananao satria mba navelanao ho tonga eto zay Jesosy navelanao zay mba ho tonga eto navelanao zay mba anatona anao navelanao zay Andriamanitra mba itianao amin'ny alalan'ny fitandremana didinao Jehova navelanao zay Jehovah Andriamanitra hiantoraka aminao androany fantatrao loatra mantsy Jesosy fa na hiantoraka izay amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra tsy ahavita ny fiainanay izy rehetra mety eritreretinay Andriamanitra na hoaizy zay na hoaizy fa eo aminao ihany mahatsara anay Jesosy miverina eto anatrianao indray zay androany nandeha teny amin'izao tontolo izao teny zay tamin'ny herinandro iny Jehovah Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra Jesosy io fa androany zay tonga eto satria mahatsiaro fa notahinao nasoavinao ny fiainanay tsirairay avy amin'ity androany ity dia tonga eto zay amin'ny voninahitra anao Jehova fa lehibe sady mahatalanjona tokoa ny asanao Andriamanitra avo indrindra ny fisainanao nisy zavatra mety ny sainay na soanay tamin'ny herinandro iny fa tsy navelanao hitranga tsy navelanao ho tonga satria tompo ianao no mahalala ny hevitra ny velana anay dia ny hevitra hitondra fiadanana amin'izany fatsoloza Jehovah Andriamanitra ary dia hitondra fiadanana ho anay tokoa zany zay rehetra nety taminay ihany navelanao ho tanteraka teo amin'ny fiainanay fa zay rehetra tsy nety ka mety mitondra aretina mety mitondra fahampitehana na mety nanimba ny fiainanay dia tsy navelanao hitranga akory teo amin'ny fiainanay Jehovah Andriamanitra zay rehetra tsara navelanao iseo satria Andriamanitra tena tsara ianao Jehova mideranao zay androany miditra eo amin'izao kanja masonao zao zay amin'ny fiderana sy misaorana Jesosy malala satria mendrika amin'izany indrindra ianao ndreto zay manandratra ny feonay eto anatrianao Andriamanitra manandratra ny tananay eto anoloanao zay Jehovah Andriamanitra manandratra ny masonay eto anatrianao zay Jehovah Andriamanitra ny aminay manontolo ny fonay ny sainay ny fanahinay androany entinay miditra ao anatin'ny efitra masinay indrindra anao Jehova hiderana ny anaranao ankalazana ny anaranao anoezanay voninahitra anao Jehovah Andriamanitra eto amin'ny anotaramasina Jesosy dia eto amin'izao Facebook zao eto amin'izao live zao mba hahafahanay manandratra anao Jesosy kely dia kely zany zavatra zany fa nefa kosa mifonay manolotra no hitanao anatin'ny tokantrano tsirairay avy any amin'izao fotoana zao dia misy vavaka misanatra any Andriamanitra mety misy tanana misanatra any misy lohalika miforotra any Jesosy manandratra anao dia inonay Andriamanitra tsy mba misy ataonao tsinitsinay reny tsy mba misy lavinao reny manomboka any amin'ny tsy fandavanao anay Andriamanitra dia efa fitiavanao zany ary ny hafahanay tonga eo anatrehanao Jehova hideranao zay tsirairay avy amin'ity androany ity manandratra ny anaranao masina sy ambony indrindra Jesosy miaika eto anatrehanao fa lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao Jehovah Andriamanitra miaika eto anatrehanao Jesosy fa lehibe sy mahatalanjona ny asanao
Andriamanitra fa noforony tananao ange zay Andriamanitra miezaka mamorona ohatranay koa ange Andriamanitra ny devolo zany havana gaga mahita ny siantifika mamorona robot ny havana malala dia miezaka mihitsy zareo manao robot amin'izao taonatsika 3 zao dia manamboatra robot tahaka n'ireny hoe atao mitovy amin'ny olombelona mihitsy hitadiavana fonony tsara ny tarehy ezahana mpitenenina asiana volo asiana zavatra rehetrarehetra mihitsy dia miezaka manamboatra olombelona robot mitovy amin'ny olombelona fa tsy mavita nefany tena tsy mavita dia me fotsiny amahita andreno izy hoe tsy afaka hifaninana amin'Andriamanitra ianao Losifera lavitra be Andriamanitra ka mifamoronana dia efa navita olombelona tao anatin'ny fotoana fohy ianao Losifera efa ty amin'ny 7,000 taona mbola tsy mahavita na dia olombelona ray azy Andriamanitra ilay ny afana namorona antsika io ny namoronan'Andriamanitra antsika ngely afana mahagaga lehibe sy mahatalanjona avokoa izay rehetra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny afana malala raha tonga eto ianao androany misaoran'Andriamanitra fa tsara ny namoronany antsika mety ny nataony antsika mety koa ny nataony tamin'ny fiainantsika tsy iray avy afana malala ary tsy misy lehibe noho izy ilay afana tia antsika loatra izy namorona antsika izy sady nitiavantsika halleloia tsy noforoniny fotsintsika dia navelany ka nariny tahaka n'ireny zaza tsisy pia fa araka nytorotenitsika tamin'ny herinandro fa nandray antsika izy nandray antsika tamin'ny tanany mahery izy nandray antsika tamin'ny tanam-pitiavana izy ka na dia miezaka manary antsika azo zao tontolo izao miezaka manary antsika ny olona Andriamanitra ny havana malala mitsotra ny tanany mandray antsika tsy sanay ihany zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao androany tonga eto ianao tonga avy eto amin'ny fitiavana ianao tsy teritery na tonga avantsika eto fa fitiavana n'Andriamanitra na tonga avantsika eto ny havana malala hoporofontsika fotsiny androany fa tiantsika izy nanome antsika ny fahasoavana izy ny tany fiainantsika izy nomba antsika tsy saray avy izy ny arantsika tamin'ny ny zavatra rehetra nataony tsara avokoa teo amin'ny fiainantsika rehetra ny hafa tonga amin'izao ianao na dia nisy zavatra tahaka ny heverinao faratsy aza na tonga avanao teto na dia misy zavatra heverinao faratsy aza ny lalovanao ry havana malala tsy tonga teto ianao raha tsy ny ainan'ireny no tsika hisaotran'Andriamanitra
fa fahasoavan'Andriamanitra zao iainantsika zao fiangonana. Fahasoavan'Andriamanitra zao iainantsika zao. Maniki
zavatra amposy fahasoavana manaraka ny amin'ny andro iainana ina mifozaina na matorina mivoakana miditra Jehova. Androany mba ataonay ianao. Betsaka ny tianay atao Jesosy. Be ny tianay atao fa tsy vitanay Andriamanitra. Fa androany ataonay tonga eto fotsiny izay hiteny eto anatrianao hoe mamina hainao. Manolo tena ho anao Jesosy malama. Zany mba vitanay androany dia ataonay. Zany mba takatry ny sainay Jehovah Andriamanitra. Raha ny zavatra tianay atao betsaka, ianao mahalala Tompo. Fa tsy mahavita izay Andriamanitra. Tsy anananay na hery, tsy anananay na ny fotoana Jesosy. Fa izay mahatakatry ny sainay androany no entinay eto anatrehana. Jesosy malala, tianay ianao Andriamanitra. Maminay ianao alaverina entonay izany androany. Tsy fantatra tao anatin'ny herianana Jesosy impiry izay no miteny amin'izany. Na mety tsy tafateny an'izany akory azaiko ny fahasahiranana sy ny asa mandrara isan-karazany Tompo. Androany izay hiteny eto anatrianao fonay manontolo. Fa tianay ianao Jesosy. Tsy misy atakanina ianao. Eo amin'ny fiainanay tsy misy mitovy aminao n'iza n'izy. Tsy misy afaka milahatra aminao Andriamanitra. Tsy misy Tompo. Tena tsy misy Jesosy. Fa ianao tokana irery ihany Andriamanitra. Ianao irery ihany tianay Jesosy. Ianao irery ihany nomenay voninahitra eto androany. Amen. For you feel love and try from my dear Nifauta Tumputisha from Gochano from my dear Nifauta Tumputisha from Gochano
aiko izay rehetra tonga eto androany fa tsisy mitovy aminao. Tsy misy Andriamanitra ianao nitokana ihany Jesosy malala. Manaiky izay amin'ny teninay resy lahatra ao anatin'ny fonay. Manaiky ny sainay Andriamanitra resy lahatra ko mifanahinay Jehova. Fa tokana mantany ianao. Tsisy mitovy aminao. Na hoaiza Jesosy. Fa ianao n'Andriamanitra tsara indrindra Jehova Andriamanitra. Afa-po aminao izay Jesosy. Afa-po amin'ny fitiavanao izay. Afa-po amin'ny fitantananao. Afa-po amin'ny fitondranao. Afa-po amin'izay rehetra ataonao Jehova Andriamanitra. Tsy misy zavatra tadiavinay intsony Jesosy io. Afaka ny etaetanay. Afaka ny anohananay Jehova Andriamanitra. Afaka avokoa ny zavatra rehetra izay mety nampahory anay Jesosy. Satria manana anao izay Andriamanitra. Ndreky izay tonga eto androany Jesosy malala. Anao eto anaty anao izay Andriamanitra. Tsy présence nataonay eto Jesosy. Fa tonga eto izay te aneo aminao mihitsy Andriamanitra fa tianay anao. Piavana malala. Atolory an Jesosy indray ny tenanao androany. Anaotsika androany hanamafy ny fanorantenantsika ho an'Andriamanitra. Ny mahatonga ny olona anankiray mety tafaverin'ny-dalana ny havana malala satria tsy mafy ny fanoloran-tena. Mety nalemilemy ny fanoloran-tena, mety nangingina, mety miteny mihitsy azy izy hoe izany ve dia ho atao foana isan'andro, izany ve dia ho atao foana isaky ny minitra. Dia nenyemotra ny anangantsika lahy. Androany tsy te ahitanao angantsika Andriamanitra. Te ahitanao hiafana Andriamanitra. Tadidio tsara ny torotentsika tamin'ny herinandro. Fa isolo rehefa niantso ny vahoaka dia tao anatin'ny mafampana hoy ny tenin'Andriamanitra. Nafahany nandresy ny fahavalo dia tsy iza fa inahasy ilay endrika mena rano izay notorianantsika tamin'ny herinandro ravana malala. Tsy afahantsika mandresy ny mena rano ny fangatsiahana. Tsy afahantsika mandresy ny mena rano ry avana malala ny fiemorana ara-panahy. Ny fanaovantsika kitotoa ara-panahy. Tsy afahantsika mandresy aminazy. Fa ao anatin'ny hafanantsika no afaka mandresy. Androany tenen'ny Jesosy hoe hafanao indray aho. Hafanao indray ampiakaro indray ny maripana. Amen Jesosy. Eny aminao eny hoy ny tenin'Andriamanitra. I Paoly dia nofidian'Andriamanitra ho fanaka fitondrana ny anarany ndry hafa. Fanaka fitondrana ny anaran'Andriamanitra. Izay rehetra ale amin'ny Paoly izany dia misy Andriamanitra eny aminy. Izay rehetra mahita azy izany dia mahita an Jesosy eny aminy. Izay rehetra miresaka aminy izany dia tahaka ny miresaka amin'ny Jesosy eny aminy. Satria hita eny aminy eny ny fanatrehan'Andriamanitra. Fanaka fitondrana ny anaran'Andriamanitra. Izany ny tanjon'Andriamanitra amintsika ry havana malala. Tsy ho mivavaka fotsiny fa tena ho fitondrana ny anarany. Amen Jesosy. Atoloro ny tenanao. Atoloro ny fonao. Atoloro ny fanahinao ho an'Andriamanitra. Teneno mihitsy ny tenanao atirity. Ianao ihany no miresaka amin'ny tenanao ato anatin'ny tirity hoe ao ka hita aminao Jesosy hoe. Vahiny antany mokanao ako tarafiny hafa ataovy madio sy masina ivelany sy atiny ako hita aminao Jesosy. Sanando ni aswabani akuita minao Jesusi ni shine now jabu kisai fakini za tuturisa manudula landani cha Isuru fasa panah aku wita minao Jesusi aku wita minao Jesusi Lazao isang
Mahiteny tahaka ny Paoly apôstôly koa Jesosy hoe izaho fanaka fitondrana ny anaranao Iteneny tahaka ny sany nisy fotoana lavana malala ny reniny Jakoba sy Jona dia nivavaka tamin'i Jesosy manao hoe aleo ny zanako mba hipetraka ny iray eo ankavianao Jesosy dia ny iray eo ankavananao. Tsotra ny valitenin'i Jesosy lavana malala tsy hainareo ny misotro amin'ny kapoaka izay isotroko. Misy zavatra mantsy eo hoe hiaretana rehefa tonga eo. Isika miteny izany hoe aoko hitampoka ianao Jesosy, misy zavatra lanjaina ao anatin'izany, misy lalana diavina ao anatin'izany, indray misy zavatra hiaretana ao anatin'izany diavana malala. Rehefa manolo teny ianao hoe ity amiko ianao Jesosy dia aza matahotra, fa Jesosy mihitsy koa no anohana anao ry havana malala. Ny mitondra ny anaran'i Jesosy tsy afa-panaka, ny mitondra ny anaran'i Jesosy tsy potrakan-dalana, ny mitondra ny anaran'i Jesosy ry havana malala tsy resy anaty ninona zavatra iainana. Mitondra ny anaran'i Jesosy ianao dia tadidio fa Jesosy nandresy na dia ny fahafatesana azy, nandresy na dia ny fasana azy. Halleloja. Ny anaran'i Jesosy no entinao dia aza matahotra ianao fa horesinao dia izao tontolo izao ty ry havana malala. Ny zavatra tenenao fotsiny androany dia izao: Jesosy izaho vonona hitondra ny anananao ho aza androso ninona mety tsakatsakana, ninona mety zavatra mitranga. Halleloja. Aza velanao hiankina amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainako Andriamanitra ny fampoko anao. Aza vela iovaova manaraka amin'ny zava-misy Jesosy ny fampoko anao, fa za Jesosy hijoratra amin'ny farany. Halleloja. Amen Jesosy.
atolotranao fotsiny ny tenako Jesosy. Fa za nge Jesosy tsy mahay tenako noho ianao e. Andriamanitra nge rehefa namalala mahafantatra antsika noho isika. Hainao no manisany volondohanao ve? Tsy hainao zany. Andriamanitra no mahay an'izany. Tena Andriamanitra za mahafantatra anao mihoatra lavitra noho ianao. Misy zavatra tsy haintsika fa Andriamanitra mahay. Misy fotoantsika rehefa namalala tena manao sakrifisy mandeha manompo an'Andriamanitra. Ary ny fanomporan'Andriamanitra rehetra tena maro sakrifisy avokoa. Na ny fotoana lany, na ny dinganam-panahy-taonao, ny fanarahana an' Jesosy rehetra rehefa sakrifisy avokoa reny. Misy ilay vehivavy anankiray tao anaty baiboly tao. Ilay vehivavy Kananita rehefa namalala. Narary mafy ny zanaka. Tao anatin'ny tokantrano. Raha misy ilay mpianakaviana ve manana zanaka marary mafy, efa ambavahoana ny fahafatesana, dia mbola ihany eo amin'izany zazany indray, dia mbola handeha. Tsy hanome tsiny azy avokoa ve ny olona, ny fianakaviana, ny olona ao an-tanàna hiteny manao hoe fino tsy ataonao ry madama. Andeha hoe izy ianao ny zanakao ato marary mafy, miady amin'ny fahafatesana, ambavahoana ny fahafatesana. Mety hanome tsiny azy ny olona rehefa namalala. Fa izy mivoaka ny trano iny, tsy andehanao foana izy iny, fa andehanao sakrifisy izy. Na foiny ny zanany tao anatin'ny tokantrano, fantany fa marary io. Izy no nitaizany io teo, izy no nanome fanafody, ny karakarany io, fantany fa marary io. Fa tsotra ny zavatra tao anatin'ny sainy, mila manao sakrifisy androany. Jesosy tsy andalo ao anatin'io tranon'io vehivavy io. Tsy andalao Jesosy, tsy andondonao Jesosy anasitrana an'io zazy io. Fa io vehivavy io tsy maintsy miala ao, mandeha manao dingana mitady an' Jesosy. Navelany teo ilay zazy. Mety nakininy taman'olona, mety nakininy tamin'ny havana. Io aloha io zanako io fa andeha hitady an' Jesosy. Fa fantatry fa any ny fanafody, fantatry fa any ny fanasitranana an'io zanako io. Raha anao ny zavatra rehetra zao eto aza, ikarakara azy, anome dite, anome rano mafana, anome fanafody, misy fetrany ny heriko. Fa ny Jesosy andehanako io, fantatry fa mahay manasitrana. Halleluja. Misy fotoantsika tena manao sakrifisy, enjehan'ny olona, hitodihan'ny maso bahoaka, mandeha manaraka an' Jesosy sy mitady an' Jesosy io. Fa zany raha teteny aminao, tsy
resy ianao, tsy diso ianao raha zany ny zavatra ataonao androany. Fa ny manaraka dian'Andriamanitra dia sakrifisy ry havana malala. Andehano, mandehano, fa rehefa tonga tamin'ilay vehivavy ry havana sitrana an'ilay zaza. Ny olona no taizazy tany an-tanàna, ny hava no karakara azy tao, fa nareo aza gaga, fa nahoana sitrana, mbola sy tonga tany an-trano akory ilay ramatoa, dia sitrana ilay zaza. Aleluia. Tsy inona akory iny fa vokatry ny sakrifisy nataon'ilay reniny, nanaraka sy mitady an'i Jesosy. Androany ianao tonga eto, ozy izy ianao andro anankiray ve Jesosy lany eto, betsaka ny zavatra tokony ataoko. Ny olona mety manenjika, fa za teteny aminao, Jesosy ny atongavanao eto fa tsy olombelona ny havana malala. Ary mahita anao, mahafantatra anao. Vao tonga teo ange iny olona iny, dia fantatry Jesosy fa malala ny zanany. Tsy zavatra miafina tamin'i Jesosy ange na fa nahatongavan'ilay vehivavy teo e. Fa tena ray monja manao hoe lehibe ny fononao. Tsy mbola nahita ny fonona lehibe tahaka izany aho, tonga avy aminao arak'izay nominao ranam-bady. Sitrana ilay zaza miaraka tamin'izay havana malala. Tiana ho sitrana ve ny fiainanao? Tiana ho jereny Jesosy manokana ve ianao? Mila manao sakrifisy sika ny havana malala. Renaka tsika na tsy miaraka amin'Andriamanitra. Mila tantanan'Andriamanitra ny tanantsika. Mila jeren'Andriamanitra ny mombanao io havana malala. Fa matiantoka ny olona tsy manana an'i Jesosy havana, matiantoka ny olona tsy misy an'Andriamanitra. Aleluia. Androany teneno hoe Jesosy io, za koa te ahitanao ka, za koa anao sakrifisy Jesosy io, avoiko ny zavatra rehetra tompo, fa ity tanako, tantana fa milanao a Jesosy manana, milanao a amen Jesosy. Tsy misy mahasolanao tantano izahay fa usy.
manao voady zany tsy terena fa nahi-po sitrapo manokana fitiavanao anaty. Aleloia. Mitenenanao androany izaho Jesosy, tena nomponao ahy. Izaho Jesosy tsy ho hitanao zany zaho hivadika zany na roviana na roviana, ninona midona ninona miseho, na manahoana endriky ny fiainako Andriamanitra. Efa mety tsara zao ny fiainako Jesosy, efa manomboka misy couleur amin'izao zao fiainako zao, manomboka efa tena hitako mihitsy fa miady tsara, tena reko ny anatiko any fa manomboka miaina ny fahatsaranao ahy. Fa zao izaho Jesosy mivoadiko androany, izaho nomponao ahy, nahoana na inona endriky ny fiainako na ina. Mifaranantsika amin'izany voady zany ny fiderana amin'izao fotoana izao. Mahorinan'izany ndravana dia iain'ny ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Aza miala tsika rehetra fa iain'ny ten'Andriamanitra tsy ampy ny fiderana fa feno kosa ny fotoam-bavany. Raha samy miain'ny fiderantsika no miain'ny ten'Andriamanitra. Ataontsika izany izany iarahantsika amin'ny retina mafy mihitsy ato anatin'ny teristia dia iain'ny torotenitsika ho aninan'izany. Halleluia. Amen. Para
voatanidi iwe itra desanati nahamuizakuni aikwaza tiveridalama Aenteina sibarikiamina nalesukarana sisarakamina Hallelujah. Inuminunantu iyananunturkiku ikisiamupana omajapyarukufunai itunyaksana sirasana mirai Aufisitana manai Afisapana manai Inatsapana lupa na lamana Unang kapi Sipan kamalasan Aina Jesosy. Misaotranao zay Jesosy amin'ity fotoanandroany ity. Misaotrany amin'izany teninao. Misaotrany amin'izany pampahirezana anatin'ny hira izany Jesosy malala. Misaotra tamin'ny teny rehetra miloakin'ny mpamvavinao tao anatin'ireny fotoana rehefa nataonao mitsatoka taty anatin'ny fotoana io. Matoka Jesosy malala fa naiza ampanotra an'izao fandaran'izao dia mikasika an'izany olona izany any amin'ny toerana misy azy any ianao. Mikasika an'izany olona izany amin'ny fomba miavaka ianao amin'ity androany ity. Ndreto zay Jesosy ndreto indray zahay izay le teto tamin'ny heriny reto ihany Jesosy mbola reto aho. Mbola mangetahetanao ary mbola nanao voady fa na dia enjehana azy tsy vadika aminao Jesosy, na sopanana azy tsy vadika aminao Jesosy, fa mbola nompanao foana nompanao hatramin'ny farany. Saotra Jesosy malalo. Perika aminao indray ary Jesosy ny fotoana androany. Perika aminao indray Jesosy ty andro ity androany ny toriteny. Aperaka eo ampilatananao ny toriteny, aperaka eo ambany fiahinao. Ianao metraka ny tena mavan'izao mpanomponao zao. Naiza mandrehana izany toriteny izany dia hitondra fiainana anatin'izany olona izany ianao. Hitondra fiainana anangana ny fiainana izany olona izany ny teninao. Na dia misy marary aiza androany meno an'ity tenin'Andriamanitra ity dia ho sitrana izany olona izany. Dia akasika ny fanahana izany teny izany. Ianao ny atotosan'izany Jesosy malala. Ianao ny farenao masina. Mahetraka ny teny atao bavako. Ary ny teny rehetra izay aloka ny vavako isaky ny litera iray dia rakofako amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompony sabata. Ka mitaka ny sabatra roa lela hitsatoka ny ampon'olona izany. Ndreto ny fona rehetrarehetra. Engany ho tany lonaka ny riny izany teninao izany. Dia amoavy zapoely ho fiainana mandrakizay aty anatinay. Misaotra Jesosy malala. Dia polisy ny Satana sy ny fanatrehana ratsy rehetra tsy mahazo maneningela izao fotoana izao. Tsy tapaka ity fandarany ity amin'ny anaranao Jesosy. Tsy tapaka ny connexion anatin'ny tokantran'ny olona tsirairay avy ihany. Ho voninahitra ny anaranao rery amin'izany. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Amen. Ndreo averintsika le hira teo le hira teo averintsika alohan'ny toriteny satria tena hitako hoe fotoana izao anaovantsika navozantsika amin'izany e. Eo amin'izay fiavianana Andriamanitra maheno izany voady ataontsika rehetra rehetra izany. Halleluja. Nina
Halleluia. Afinaritra be mihitsy ny irina lidy mihitsy tamin'ny iriny voanivoaka na atao tany am-piangonana tamin'izany fa tena raharadrara. Aira ny andro andry tamin'ny batisa hony iny. Halleloia. Mahafinaritra be zany. Iny lovolibe mihitsy olo le hira. Halleloia. Mahafinaritra ny iriny. Fotoana nafahatsika ilay nanavao ny fanoloran-tenantsika sy voaditsika anompan'Andriamanitra. Ikeravana tsy hoe ny fanenjehana ihany. Ny anaovantsika voady zay foana matsy reveko ny fahazarantsika tsy ala aminao na enjehina aza na zany hoe ny zavatra ratsy foana. Dia lasa ohatry mahazo vantsika hiala indray rehefa any amin'ny zavatra tsara azonareo. Fa io zany tena hoe na enjehana na soparana na hotafita na mety ny atao dia avoantsika foana ny voady anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany hatramin'ny farany. Tahitsokitsika rehetrarehetra tahiny Jesosy Marie-Jo, Angelina, Miasina, Marina Tiana, Togasoa daholo sy Soameva, Rodriguez, Sondola, Eliza Tsiala, Rantalina Marie Charline, Angela Pagesy, Razana Zo Sylvie, Antony Irina, Berthe Sava, tahiny tompo Razana Zo Sylvie, Togasoatsika rehetrarehetra. Alléluia. Tena mahafinaritra an'Andriamanitra misy raha mantsika manao voady hoe voady andeha hanompo anazy io. Amin'ny tena anareo mizaly nareo mba mametraka voady. Atao amin'ny Baiboly tao ny zavatra tena tsy nety azo, tsy nety azo. Zany zaza zany tsy nety azo zany vehivavy atao hoe Hana zany, mamany Samuel any amin'ny Samuel voalohany toko voalohany. Sarotra mahazo zany zaza zany efa tsy ho azo. Satria tena miankina amin'ny tranon-jazana, miankina amin'ny vatanao mihitsy. Jazana teraka rehefa tsy ho azo misy olona mitomany momba. Fa zao tetenanao fa ny fomba nazahoany zany renim-pianakaviany zany zaza dia tamin'ny alalan'ny voady. Hoe za Andriamanitra raha omenao menao zaza dia meko anao izy amin'ny andro rehetra iaina. Voady zany. Hoy izy lehilahy mpitatapika atao amin'ny mpitsara atao hoe Jefta. Za hozy izy Andriamanitra be da be reto fahavalo reto. Fa raha ataonao maresy amin'io zay mitsenana voalohany mivoaka ny tokantrano mpitsena avy ny ady dia atolotra anao iny olony. Andriamanitra zany vao maheno an'izany voady zany riapana. Jerenana tsara ny kitian'ny Saoly amin'ny Davida voady. Za hozy izy zay maresy amin'ny rahako avambe dia omeko an'izao. Voady izy zany. Tonga toy izy Davida hidirako zany. Alleluia. Misy zavatra tena tsy azonao io ny problème ianao tsy mety manorina voady ao amin'Andriamanitra mihitsy. Mba hanandramonge hoe efa nielanao nenina zany izy fa misy zavatra andrasanao io nielanao nenina fifadikanina ve tsy natao, alimbavaka ve tsy natao, nataonao daholo andramony voady dia manorena voady hoe za Andriamanitra tonga ny fotoana ohatr'izao dia tena arak'izany izy zany mihitsy hoe na enjehana aza na hotahiny tompo aza. Alleluia. Dia hitanao nge andramika zao dia andramoka izao dia raha ataonao zay dia tadidio zay teniko izay ilay andro any dia hoe tia ilay zavatra nytenen'ny lalarado azoko tamin'ny alalan'ny voady tena tonga dia vetivety kely zaho izy any raha tahinao tonga izazy io dia meko anao amin'ny andro rehetra iaina. Tonga dia Andriamanitra ay ok dao ary amin'ny heritaona ohatranao hitsotro zazalahy. Amen. Dia mba andramoka izao tsy toy amin'ny voady rehefa tsy voasitonao tamin'ny zavatra rehetrarehetra ho tahiny tompany itsika rehetra. Ijery tena Andriamanitra ary tsika ny fampiresika amin'ny bokin'ny Hosea, vao amin'ny Hosea ihany tsika hijery androany. Amin'ny bokin'ny Hosea toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahasivy no ovakitsika amin'ity androany ity. Raha Bandrana Babilina, Silina Rosemina, Erika Araka, Mami,
ny aina maheny soa marina tiana rahatany Marie Charline tonga soa daholo nareo a fary mahitanareo ao bokony Hosea toko voalohany andiny voalohany aminaran'i Jesosy ny tenin'i Jehovah zay tonga tamin'ny Hosea zanaky Bery tamin'ny andro nanjakana Hosea sy Jotama sy Ahaza ary Ezeka mpanjakany Joda ary tamin'ny andron'ny Jeroboama zanaky Joasy mpanjakany telopolo. Anaran'i Jesosy ny amin'ny vehivavy janga anankiray sy ny zanany izay natao tandilon'ny Israely. Andiny ny faharoa anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro hoan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Hosea dia hoy Jehovah taminy andeha ianao maka vady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana fa fatra mpijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany. Tsy malala zany hoe vehivavy janga zany tsika na lehilahy janga. Tsy ampianarina antsika intsony hoe ohatrany ahoana ary zany vehivavy janga, ohatrany ahoana zany tsy vehivavy janga zany, ohatrany ahoana zany lehilahy janga zany. Ny atao vehivavy janga dia vehivavy tsy miaraka tamin'olona anankiray, tsy miaraka amin'olona anankiray fa iarahany daholo ifankatiavany daholo sy hita. Zany hoe vehivavy janga. Ary vehivavy janga zany dia raha sy velitsy zany tao amin'ny Baiboly ary matetika voateny ao amin'ny Baiboly zany vehivavy janga zany. Ary vehivavy janga zany dia tena tsy manana ny ajany zany ary tsy mitafy voninahitra zany. Misy vehivavy anankiray tao amin'ny testamenta vaovao tratrany sika ho toram-bato izy io fa tratrany jangajanga. Ny fijangajangana dia tsy maintsy ataon'olon-droa. Misy vehivavy janga, teo koa zany misy lehilahy janga. Fa ny zavatra mampalahelo dia izao, tokony olona anankiroa ny toram-bato teo. Fa tsy hita le lehilahy, lasay zany le lehilahy. Io lehilahy io dia tsy lavitra na ireo lehilahy ireo. Satria araka ny teny taminao hoe raha olon-droa miaraka zany tsy fijangajangana zany. Fa raha olona ray miaraka amin'olona maro dia izay ny atao hoe fijangajangana. Dia izao, ay zany le olona anankiray na roa na telo na efatra na dimy. Jesosy efa tamin'ny tantara iny dia teny Jesosy hoe zay ray aminareo izay tsy nanomboka taminareo ty tora-bato azy dia tsy nijery an'ireo olona intsony Jesosy fa nanoratra tamin'ny tany. Ireo olona rehetrarehetra na eno ireo dia mahafantatra hoe Jesosy io miteny io. Lasa daholo ny olona nandeha satria nahoana raha filoha-pokotany ny teo ny teny an'izay izy ny olona aza amin'ny tsaratsara fa zay ka fantatra ao izay nataonay. Fa Jesosy teo tsisy adevitra to dia ilay izy io ilay manana maso takan'ilay lafa ndao andehantsika efa fantanitsika menatra teo alohan'ilay Jesosy lehilahy anankiray manana ny marina afaka manana meloka dia afaka manana marina. Lasa daholo ny olona nandeha. Ilay vehivavy zany eka ny toram-bato, toram-bato ngeravana rahatratra. Eritreretinareo na le lehilahy tian'ilay vehivavy ary zany mba anisan'ny toram-bato azy ihany. Raha toserana be ilay vehivavy janga. Ary sarotra be tokoa zany miaraka amin'ny vehivavy janga zany eritreretinareo ty ohatra teneniko ty. Raha ohatra ve misy vaholy tianao dia mampirezentenao amin'ny namanao. Izy ry zalahy, izy ny vaholy tiako e. Izy namanao. Izy ny olo tianao glace chocolat tena tiany izy iny. Io zany le lehilahy namanao natao dia misy hotely. Ora tezitra be izy io fa tandremo. Na misy hotely efa mba mahay mahandro ve zao izy iny. Dia gagy ianao. Satria kay ny olo ireo fa niaraka taminazy daholo.
ireo olo ireo mahafantatra anazy dia lasa tsy reharenao, lasa enatra ao anao le izy. Zany ny atao vehivavy-jany. Teto nisy mpaminany Hosiary anarany. Mahavariana ny avana ny zavatra tonga tamin'Andriamanitra, tonga avy amin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Tena mahavariana, Andriamanitra mihitsy miteny hoe mandehana ianao maka vady izay efa tena janga. Tsy le tsotsotra fa le tena tompony reny zany. Tena efa le tena tsy hita izay ilazana azy. Mahavariana. Mpaminany, mpanompon'Andriamanitra. Tsy olon-tsotra fa mpaminany, mpanompon'Andriamanitra. Asena manino? Asena mandeha mitady maka vady. Vehivavy efa tena janga. Io tsika tena tsy marin'Andriamanitra. Tena Andriamanitra zany ve ahoany? Tena vady asena tedavina ireo mpanompon'Andriamanitra io mampakatra vady, vehivavy virijiny daholo. Ny ankabetsahany moa zany. Vehivavy tsy mbola nahalalalahy. Nefa neto mpanompon'Andriamanitra, asen'Andriamanitra maka iny, vehivavy efa tena janga. Zany hoe tena tompon-daka amin'ny fijangajangana zany. Tena hitsoahan'ny olona zany. Tena mahavariana zany. Matetika ny vehivavy janga dia olona efa tsy mieritreritra ny hanambady intsony. Fantany raha teo fa tsy sakavady anazy. Misy namako izay taroa, namanay moa zany. Io vehivavy dia tena mahaditra, tena voakala, tena mahaditra. Dia ina zavatra mitany? Zao foana mba teniny. Zaho le tsy hanambady zany mihitsy aho. Na tsy te hianambady, tsy teraka, tsy filana zany aho. Dia maditra. Zay zavatra teneniny foana. Indray andro. Dia izy koa tsy miranazany hoe hiaraka maharitra aman'olona zany. Dia manao ditrany izy, dia misososo tokeny izy, dia nandinika izay tanzany hoe mba hafa koa zany safidy zany hoe za tsy hanambady. Taty ariana niaraka tamin'ny vazaha izy io, nanana olo-tiana vazaha. Tonga dia tia ny vazaha be mihitsy izy. Dia fankatia be mihitsy azy zareo. Mahatonga ny olona tsy miaraka aminazy, fantatry ny olona ny tantarany. Araka le temo taminao teo, fantatry ny olona ny tantarany. Fa nisy vazaha tsy nafantatra ny tantarany, ary tsy tia harala ny tantarany koa. Tena tia anazy. Nahavariany tonga izy dia nanambady. Rehefa nanambady izy nitomany. Nampitomany anazy dia izao. Ainy natonga anazy eritreretra hoe, natonga anazy niteny tamin'ny olona hoe za tsy hanambady zany. Satria izy tsy mieritreritra ny hanambady. Ka raha tsy manambady izy, dia tsy raisiny hoe enatra ho an'ny olona fa ataony hitan'ny olona izay rehefa safidy hoe za rehetra hanambady zany. Ny tena marina efa fantany. Zay ny tao anatin'ny sainy, sisy hakavady zany. Nitomany izy rehefa natao mariazy. Tena nitomany. Satria aiza hanambady any. Ay misy olona tia anazy any. Dia nanambady izy, tonga izy dia endry. Dia tonga izy dia rem-pianakaviany. Dia tena mifankatia zany. Naketriketrika mihitsy ny olona izay nanao tsinitsina azy, tena somary rarakivy mihitsy nahita anazy sy le vazaha natao mariazy. Tena nety ny le vazaha mipetraka any ivelany. Adino daholo ny fiainana tany aloha rehetra tany. Tsy nataony olona tondromolotra. Adino teo hoe za tsy hanambady zany. Satria nisy olona anankiray tonga hanambady amin'ny fitiavana madio. Iza ny tena zany hoe za tsy hanambady. Dia nanambady izy. Saika efa firy ny zanany zao amin'izao fotoana izao raha efa niteraka tsy fantatra. Tsy dira-pilalina moa izay. Fa nakasika anazy ilay nahita hoe nitomany rehefa tonga ny mariazy dia nitomany hoe aety izaho tena nisy nahakavady any. Zany hoe eto zany a. Misy olona zany eto. Mbola mihoatra amin'izany.
satria misy vehivavy any ambadibadika any vehivavy efa tena janga omena aniran'andriamanitra lehilahy endry mpanompon'andriamanitra hanambady azy tsy lehilahy tena le raha vehivavy hoe vehivavy janga dia lehilahy to dia jangobe koa zany tonga dia le matiko tsy zany hoe mifanatsahana fa nanomanan'andriamanitra lehilahy endry misy fananan'andriamanitra lehilahy tsara zany e lehilahy tsara nke tsy dia voatery tsara tarehy tsara bika fa lehilahy tsara fanahy manam-panahy dia toizatsika ilay tena androandra andiny fatelo dia raha sisy nakavady any gomera zany nakavavy ny dibilainy ary dia nanananaka raha vehivavy ka nitera-dataminy dia nakavady atao hoe gomera izy io gomera io zany a dia tompon-daka ny fijangajangana araka ny tena efa tena janga ho ny ten'andriamanitra ndika zany gomera zany a dia zao ny farana na hoe efa vita na hoe tapitra ohatsy ny olona hoe efa tapitra zany ny fiainana efa vita efa tsisy atenaina tsotra any ndika zany hoe gomera azo atao gomera ny zanako fa nanirahan'andriamanitra lehilahy atao hoe Osea ina dikany Osea ny dikany hoe Osea dia famonjena Osea zany tena famonjena ny fiainan'ny gomera vehivavy efa tena tsy tokony hanana ho avy tsony ny rahan'andriamanitra ilay famonjena ny rahan'andriamanitra Osea hoe mandehana ndavavady efa tena janga maheno azy zany tsika dia mivingirina mba hampanompon'andriamanitra ve Jesosy tena andriamanitra dia rahanao tena any amin'ny vehivavy tena janga fa zany tenanao androany io tantara io dia tantara misy isanandro eto amin'ity zao tontolo izao io Osea io iavana hoy ny ten'andriamanitra matsetsy hoe ny vehivavy janga ny amin'ny vehivavy anankiray janga anankiray sy ny zanany izay natao tandindro ny Israely ilay vehivavy janga io zany a dia ny Israely ny vehivavy janga io zany a dia isika ihany koa matitra nketsika mpanota nketsika alleloia ary izany ny tandindony Osea efa fantatrareo iza Jesosy ny tandindony Osea eto ry havana malala ilay irahan'andriamanitra andeha hakavady izay efa tena janga mampalelo a hoy ten'andriamanitra ny amin'ny indreka efa titsika Jaona toko fatelo andiny fahina ambin'ny folo Jaona toko fatelo andiny filazantsara ny Jaona toko fatelo andiny fahina ambin'ny folo hoy ten'andriamanitra manao hoe fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anaty fiainana mandrakizay eto zany a dia mikasika miresaka ny fitiavan'andriamanitra ary izao tontolo izao izao tontolo izao tian'andriamanitra dia nomeny an'ilay kado nomeny ny zanany lay tokana kado sarobidy fanomezana sarobidy lay tokana nomeny satria maninona satria tiany ilay izao tontolo izao fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba hitoy ihany koa ny vokatr'ilay kado mba tsy ho very rehetra mino azy fanona fiainana mandrakizay dia nandinika hoe arinona ary mba pitiavana menan'ilay zanak'ilay tokana nareo tsy mba manontany an'izany reny hoe fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao zany a omenan'ilay zanan'ilay tokana ary inona zany fitiavan'ilay zanak'ilay tokana nasaina n'ity vehivavy janga ao mety le zany tiavana hoe le izao tontolo izao le janga io a menakado mahafinaritra be inona zany mba omenan'le zanak'ilay tokana tonga dia vehivavy janga
manaiky an'izany ianao sa tsy manaiky an'izany raha ianao ny eo am'toeran'ny Osia, raha ianao ny eo am'toeran'i Jesosy. Mihina fa tsy maintsy adivatra hoe tsy ahaizao kosa Andriamanitra, mba aza atao an'izany kosa. Sy ny salasala Jesosy. Nidina avy any an-danitra, anino? Apakatra vehivavy tena janga. Apakatra. Ny fanambadiana Jiosy dia misy fankalala aloha, dia mbola tsy miaraka, mbola tsy manambady, fa misy fotoana elaela ifampizahana toetra. Misy fotoana tsy mahazo fankahita misy efa mpivady fotsiny, fa mbola tsy afakarina. Zany no tena fomba fanambadiana Jiosy. Mitovitovy amin'ny antsika any, raha tena marina antsika malagasy rehefa hivady dia misy an'ilay fotoana hoe herinandro tsara hivolana, tsy mahazo fankahita. Tsy mahazo fankahita aloha mivady. Porte-malheur ozy izy ny gasy. Misy misopatra, tsy mahazo fankahita. Zay no ny aliny mbola ny fankahita. Dia sy mampioina ny aliny efa hivadika maraina an'ilay manay mbola fankahita keo. Lea. Nampidina Jesosy. Tsisy afa-tsy apakatra vehivavy tena janga. Za, ianao, zanak'Israely, tsy olona janga fa vehivavy tena janga. Fa zany nampidinana an' Jesosy taty. Jesosy tsy salasala. Raha teo, Jesosy ngeravana amin'ny maha olombelona azy, taranak'olona janga. Efa niteneniko taminao teto fa misy vehivavy anankiray tany amin'ny bokin'ny Josua tany atao hoe Rahaba, janga. Ny fampatarana ny vehivavy io, ny mampalaza azy, dia ny fijangajangana. Rahaba janga koa efa tokony tapitra, efa tokony gomera koa ny fiainana io. Ny farana vita tapitra tsisy toy e. Rahaba zany tokony gomera koa natao anarany. So ihany. Fa nisy lehilahy tsara fanahy be anankiray atao hoe Salmon. Halleluia. Salmon na anambady na akavady a. Eke jerentsika izany teny zany. Zay. Any amin'ny boky Matio misy an'ilay tetiarana rehetrarehetra. Any amin'ny Matio any a misy an'ilay tetiarana. Lavakitsika lavalava. Matio toko voalohany. Filazana ny lazan'i Jesosy Kristy. Filazana ny lazan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka. Isaka niteraka ny Jakob. Jakob niteraka ny Joda amin'ny rahalava. Ary Joda niteraka ny Fariza Zara ary tamin'ny Tamara. Ary Fariza niteraka ny Hezrona. Ary ny Hezrona niteraka ny Rama. Ary Rama niteraka ny Aminadava. Ary Aminadava niteraka ny Nasona. Ary Nasona niteraka ny Salmona. Ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba. Halleluia. Teo ngeny nanomboka ny tantara. Tonga ny lehilahy atao hoe Salmona. Dia mba voahiraka koa anambady vehivavy janga. Raha tsy nanaiky koa Salmona, tsy tonga Jesosy. Satria taorianan'izany, tonga i Boaza, dia nanambady an'i Rota, dia niteraka ny Obeda, dia niteraka ny Jese, teo nisy zany Davida mpanjaka izany. Rakoma. Ary Davida niteraka ny Solomona vadiny Oria, tamin'ny vadiny Oria, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abia, ary Abia niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, Ozia niteraka ny Jotama, Jotama niteraka ny Aza niteraka ny Ezekia, Ezekia niteraka ny Manase, Manase niteraka ny Amona, Amona niteraka ny Josia, Josia niteraka ny Jekonia, miraharahavy tamin'ny filana tamin'ny Babilona. Ary tamin'ny filana tamin'ny Babilona, Jekonia dia niteraka ny Seatriela, ary Seatriela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakim, Eliakim niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akim, ary Akim niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa, vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy. Halleluia. Na Jesosy azy. Tsy ny salasalana Jesosy ny apakatra vehivavy tena janga. Isika zany na lehilahy na vehivavy, fiangonana isika, apakatra fiangonana tena janga. Satria na Jesosy koa zany mba niainga afitany. Tanao ny olona anankiray na manan-karena ohatry ny ahoana izy, fa avy nahantra be izy, tsy olana aminy miara-miosona sy mifanerasera amin'ny olona mahantra. Raha olona efa mpanan-karena hatramin'izay niainana tsy nafantatra izay fahatsara,
tsy mbola lanin'ny parasina andre mandeha tsy hiditra anaty tranon'olona mahantra mihitsy sarotra zany hoy Paoly hoe aiko ny faly ary aiko ny ory. Paoly sady nahay nanan-karena niaraka tamin'ny mpanan-karena sy ny olona ambony na niaraka tamin'ny olona ambany sy ny sahirana sy ny nahandro. Asa Jesosy. Dia jereo iza daholo ny tediavin'i Jesosy aty. Vitsangera manjany olona efa mivavaka hatramin'ny jerenany zany. Fa ny tena nahatongavan'i Jesosy hoy Jesosy sy tonga iantso ny marina hozy izy. Fa ny mpanoto. Ary tsy te hitady an'ilay vehivavy fa tena virgine reo fa reo vehivavy tena janga. Reo nahatongava. Halleluia. Tanareo tsika mpanota taloha, tsika mpaniratsiran'Andriamanitra. Tsika ngeny nahatongavan'i Jesosy. Ary diny avy amin'Andriamanitra mihitsy. Nda napakaro. Halleluia. Nda no mitady olona tena janga. Reny vonjena. Eto makaty reny. Ampaito ny lalana makaty reny. Dia io tsika menakaro. Fivorian'ny janga tena janga. Halleluia. Ary rehefa tao amin'ilay Hosea teo raha izatsika ny ten'Andriamanitra. Rehefa vita izay dia tsy nandako i Hosea. Eny ary Andriamanitra. Ao ary fahampakatra. Lasa izy naka ny Gomera. Dia niteraka izy. Dia niteraka ny Jezirely izy. Rehefa niteraka ny Jezirely izy dia moa ny ten'Andriamanitra hoe atao ve Jezirely ny anarany. Fa vetivety dia hovaliako ny taranaka Jeo no ny rana latsaka atao Jezirely. Ary atsahatra ny fanjakan'ny taranaka Israely. Ary amin'izany andro dia tapahako amin'ny tany lemaka Jezirely ny tsipikan'i Israely. Nataon'Andriamanitra teraka zany. Mahavariana. Fa rehefa teraka dia tsy anarana mahafinaritra ny men'Andriamanitra ireo zaza ireo. Ataony hoe Jezirely. Andikan'ilay Jezirely dia hoe miparitaka, titika, mizarazara. Any ny dikan'ilay Jezirely. Satria ozy izy no io zaza io izy teraka ataoko famantarana, ataoko souvenir ratsy ho an'ireto vehivavy tena janga reto. Ny vokatr'ilay fiarahana zany, ny vokatr'ilay fionana zany dia niteraka zazalahy nampitondraina anarana ratsy. Ary teraka faharoa izy nanananaka indray raha vehivavy dia nitera-bavy. Dia hoy Jehovah taminy ataovy Loroama no anarana fa tsy hamindra fo amin'ny zanak'Israely intsony aho. Eny tsy avelako mihitsy mielony. Nasiana tsangam-bato zany. Nasiana tsangam-bato mba ho tsarovana olona mihitsy ny tsangam-bato. Eny anarana atao hoe Loroama. Ndika hoe Loroama dia tsy hamindrana fo. Io zaza io dia tsy hamindrako fo. Natao teraka ihany zany ka nisy teny nampianarana tsy hamindrako fo zany io. Satria manino tsaroko ny nataon'ireo. Raty zany ary tsy nijanona teo. Andiny fa vita fahataranako Joda no hamindrako fo ary za Jehovah Andriamanitra no hamonjy azy. Nefa tsy amintsipika na amin'ny sabatra na amin'ny ady na amin'ny soavaly na amin'ny mpitaingo soavaly. Ary rehefa notezana Loroama dia nanananaka indray ny reniny ka nitera-tany. Dia hoy Jehovah ataovy Loami ny anarany. Loami fa ianareo tsy oloko ary za tsy ho Andriamanitra. Teraka an'ilay zaza telo zany rena teo potika rava tsy nisy raisina. Ny faharoa ny tenenina hoe tsy hamindrako fo ny fahatelo natao hoe tsy oloko, tsy ilaiko, tsy tiako. Nefa nasena nanambaly. Nefa nasena nanambaly. Ry havako amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny fahotana sy ny ratsy nataontsika tany rehefa miova fosika dia indraindray misy takaitra navelantsika. Indray misy zavatra navainga atsika. Indray misy tantara napetrakintsika ratsy tany ambadika tany. Reny mihitsy ny anaporofo
fa isika reto nge ka vehivavy tena jangana reny mino a fa na ny fahatsapany fotsy hoe vehivavy tena janga rehefa nisy lehilahy marina apakatra anao dia tokony atonga anao eritretra hoe tsy ohatr' izao a tena tsy ohatr' izao ny fiainana alao ajaiko ty vadiko ty za mino fa lehilahy nabavy teneko anareo teo iny tena mino fa tena mifampany tao anaty repertoire daholo ny olona rehetra natitra taminy satria zao azay ny tokantranony ho aiza moa zany izy raha lasy eo rehefa za nefa rehetra rehefa nanda azy azany no teo amin'ny toerana dia zay ny atao petraka tsara ny mampalahelo nefa riavana dia zao le vehivavy tena janga tsy mety mandray lesona mihitsy hoe za ty nge vehivavy tena janga tena taiza moa ny efa rafa dia rehefa mpiakarina dia maninona dia mbola manaonao foana ihany araka ny temo taminao hoe ny fijangajangana resahana eto a dia tsika manana andriamanitra hafa isika nanompo andriamanitra hafa zay ny raisin'andriamanitra ho fijangajangana eto ny zanak'israely dia vozy tena ohatra hoe mijangajanga tamin'ireo andriamanitra hafa zare sady namonompo an'andriamanitra no manompo andriamanitra hafa mijangajanga ny anaran'izany nefa eritreretinareo le zavatra nyteneko tamin'ny voalohany hoe ilay vehivavy janga ny toram-bato ny mijangajanga tamin'ny any no nitoram-bato azy zany nge raha vanareny olona manao paky tamin'ny satany reny zany nge raha vanareny olona manompo sampy reny no sampy any manala baraka azy ary amin'ny fotoana ilany tena famonjena ny sampy mihitsy ny tsy mamonjy azy voalohany afa baraka nge mpaminany ny bala ry avany sy mpaminany ny asera teo amin'ny fotoana tena ny ilany azany tena hoe vokatry ny fanompo-tsampy vokatry ny fanompona ny bala teo mihitsy ny tsy mipotro bala sy asera afa baraka le andriamanitra tompon'ny olona le lehilahy hijangajangany olona tsy tiana azy akory ange mino fa tsy voavoalohana ny te mpanompo ny satana potehany hatramin'ny farany avy eo fa miadana amin'ny vola sy areny fa alain'ny baraka potehany hatramin'ny farany zany misy olona zay mpanan-karemby mihitsy any Madagasikara efa ela be ty tantara ty fantatro tsy olona io olo io tena manan-karena misetanareo mividy bilodina izy ao Madagasikara mividy bilodina izy ohatra ny mividy tomobile ohatrasika mividy zavatra tsotsotro zany fa tena nitsotro zany olo zany zaho izy manao paky tamin'ny satana zaho tena nitsotro zaho izy manao paky tamin'ny satana dia zay tiako vidina vidiko dia vidiny tena immeuble angezabe ao Antananarivo fotra to dia vidiny amin'ny volana fa hitan'ny masoko ny nampiteha amin'izany olona zany gadra mandra-pahafaty zany olo zany amin'izao fotoana gadra mandra-pahafaty voka kelery amin'ny gadra ry dia miditra ry amin'ny gadra ry dia misy fito ry dia gadra mandra-pahafaty mandra-pahafaty zany olo zany ny gadra sotsika be zao nefa zany olo zany zokina ikely fotsiny zany eritretinareo hoe zokina ikely fotsiny zany laha tokena mbola zoko folo taona mbola anatin'ny herin'ny tsara zany fa efa mandra-pahafaty ny gadra azony tonga dia mandra-pahafaty firy taona le nyainana nafinatony araka tamin'ilay andriamanitra nijangajangana nijangajangana tamin'andriamanitra fotoana fo ihany dimy taona folo taona kely zany ry havana folo taona ividy bilodinina ianao a fa gadra mandra-pahafaty ianao avy eo satria maniny ny andriamanitra tompon'ny olona ny lehilahy tiany le vehivavy tena janga nampirafesany tamin'andriamanitra hatramin'izay reo andriamanitra hafa rehetrarehetra tsy mavita azy na dia miaro ny ainy aza tsy vitany na manome fifaliana azy aza tsy vitany mitevony ny ravana tsy tia manome fifaliana tia manome vola fa tsy tia manome fifaliana tia manome vola manome arena fa tsy tia manome fiadanana ny devoly ravana tia manome zay ilain'ny olona zay ilain'ny nofon'ny olona fa ny kely indrindry fitiavana tsy afaka omeny satria tsy manana an'izany ny devoly fiadanana zany tsy anana ny devoly ko inona moa nomeny ny afako malalaka tsisy azo nomeny zany
nefa mbola eo ihany iny ihany no mahafatifaty ny olona dia tian'Andriamanitra ho mariany zany tamin'ny alalan'reto zaza ireto ary mampalelo be dia be ny olona raha ny amin'ny tonkirany Solomona dia mba kitsikevitsika misy olona tsy mahalala tiana mbola any be mahalala tiana misy namana hoe mahalala tiana zay tia mihira zay izy fa misy olona tena tsy mahalala tiana tsy mahay manara-roatra hoe ianao vehivavy tena janga gomera tsy manana avenira tsony fa misy olona tena fanampenana mahakanao tena ray mbola ianao ihany mampifilafila eritreritra ny tonkina Solomona toko 5 andin'ny faharokatra amin'ny fasivy atoritsika teto itenity ny nataon'ny ampakarina sy ny mpanjaka ary ny zanaka vavin'i Jerosalema eto zany ilay vehivavy ampakarina no miteny natoly aho nefa natsiary aminy fo injany ny feon'ny malalako izay mandondovana ka manao hoe voay ary avako chéri voay azafady aty malala voay ary avako ampakariko ry voromay lalako ilay atsy misy kilemo ndry voay moa fa mivodonando kely lohako ny voroko milantolanto dia kotsany ny andony alina teny mamy zany ny zavatra angatahana iny ny amoana ny varavarana andro alina mangatsika misy andro ilay malala anao mitovy am-baravarana sy mora ngiravana ny aina Jesosy tao tanteto noho ny mahazanak'Andriamanitra azy nahazakany an'izany fiainana teto zany fa raha olombelona tsy nahazaka ny fiainan'i Jesosy teto na dia ataoko ary any amin'ny sainao sy ny fonao fotsy maharetely marary isan'andro san'andro manao soa ianao reo olo reo ihany miteny amin'ny hoe Barabasy ny iray nefa tsy io sy zaka mba hisakafo anao zany dia feno olona mametraka fanontaniana aminao mba sendra fa misy mihavite anao hisakafo dia misy olona maravaraka eny amin'ny mpanoty izy misakafo mbetika misy mitady isambotra atao mpanjaka mbetika misy mitady isambotra mony tsy hita zany mahazo an'i Jesosy zany mahazo ny mpapakatra le olona ao ampiakarina ao anaty trano miadana tsara milamina tsara tonga le mpapakatra mangofotra ao ivelany ao ny zavatra mba angatahana ny amoanany trano fa inona jerinareo tenen'le vehivavy fa hoy za efa ny alakanjo ataoko ahoana indray ny fiakanjo efa nanao pyjama izy zany nanao hoe nanao robe de chambre efa nioza tongotra mampiona zao mioza tongotra foana isakarivo mahita tolona tsy mioza tongotra ary ataoko ahoana ny fadoto azy tanareo reo zavatra teneny rehetrrehetra zavatra kely daholo reo zavatra kely tsisy miatra manaina na kely azy nefa le ary ivelany maninona miatra manaina ny andro maizina ny andro alina ny ranonandro milatsaka mangatsika mety noana azy fa le ato anatin'ny trano zavatra azo atao tsy ngeza be zany hoe misy mandodona ianao dia mitsanga ianao dia manao akanjo mitafilamby ianao dia raha tongotra ao moa na loto efa misasanao na moa mafaty mivelona manasan'le tongotra ko fa izay zavatra roa zay izy nefa naza mihitsy mbola tsy natory izy fa niala eo ambony fandriana dia efa tsy vitan'ny olona ho an'le mpapakatra ao ivelany ao zany ny problème zany ny problème efa mbaraky ny vehivavy tena janga alainy ny mpaminany fa mbola manao tsinitsininy mbola tena hoe tsy miraraha zany zavatra mitranga amin'izao fiainantsika zao tsika tsy mieritreritra zany hoe tsy ika ve dia tsoalain'i Jesosy za zao hoe dia tsy ho tonga any an-danitra za zao ve dia zangetin'Andriamanitra fiavana mandrakizay nefa taiza nisy atsika reo ny profo reo zaza anankitelo reo fa Andriamanitra efa miteny potika paritaka tsy hamindrako fo ary tsy oloko isaky mijery an'ireo zazo reo dia tsaronao ny toerana nisy anao
afe zany ny afatr'andriamanitra amiko e afe za tsy olona e ary tsy amendrany foka iny zanako rehefa tsika zay mahazo an'io fandriana efitrano tsara avy ny orana ny ivelany anisan'ny zavatra mba mahafinaritra mihitsy rehefa avy be ny orana ka andeha atory fa iny feona orana iny tena mandrotsirotsy tena na hoe mijano anaty tomobila dia avy be io orana io to dia mahita tory anaty tomobila mahafinaritra eo zany le confort e eo ambony fandriana efa mitafy lamba mbony hitsangana kely tsy eo mandeha 1 kilometra nefa ny anao angeo ampakariny dia tahaka ny hoe tsika reny no tambatabazana betsaka ny olona miandry an'andriamanitra anambitamby ilela-paladiny mihitsy nefa tsika ingena mana eo amin'ilay toerana tena hoe araka an'ilay anaran'osea mihitsy famonjena ngeny mahatonga atsika otriny eo e osea ngeny mana famonjena ho atsika io tsisy e io tsisy efa nandalo teo daholo ny karazan'andriamanitra fa namela atsika tsy tia atsika fa misy olona tena afsamijoroabe rehefa tena tian'le sakambato mari mafy mihitsy tsy navenany mihitsy iaingenaory mari o tatany tena voatatana tena amin'ilay tsy sakysiva mihitsy hoe tao an-trano tao izany afaka mijoroabe re zany sampy tompoko a tena nato izao ny fiainana menakavy io zay hitanareo zao tsisy oziny e tsy manofo ratsy e lamima daholo e tavoaka daholo ny zanaka vato tavoaka ny zanaka lahy tafita amin'ny fiainana daholo tsisy maty tanoro zany samy mahita sy samy mahafantatra fa gomery io a na ny anarany ary izy efa gomery efa ny farana efa vita fa tapotra ny aminy vita ny fiainana no natsangana indray nasiana depara vaovao indray hoe avianao ity misy mpaminangy apakatra anao tsy mijery ny lasanao tsy manontany eo izy aminy efa nijangajanganao firy ny andriamanitra afanao tsy antany an'izany fa zao fotsy tiako ianao eo apakariko ianao satria tiako ianao tsy hoe tiako ianao satria tsara tare tsy hoe tiako ianao satria endry tsy hoe tiako ianao satria virjiny tsy tena koa hoe tiako ianao satria tena janga fa zay tiako fotsiny ianao anjaranao jange tena vehivavy tena jange tsy mirarahany zany efa tiako fotsiny tsotro zao ianao raha tokony izy igomera ty tena hoe tena ary zay misy moa nataony gomera nke tsy mijangajanga tsony taorinan'izay fantany toerana misy azy nijanona tamin'ny osea izy notezay ny osea igomera ny ao azo ataony mitaiza vehivavy tena janga rehefa andriamanitra maniraka ny olona io eo amin'izany vehivavy tena janga reo mihitsy ary ny tena tian'andriamanitra ho vonjena ny ao fa ny problème zay teneko anao zay misy amintsika ny olona ty alina sady ambaraka nefa vehivavy tena janga mbola mampifilafila mpapakatra ihany koa misy le teo amin'ny tolokina solomona teo tena toko ao anankitsony ny fandotony tongotra ka zay tongotra atakalonao no avinao ny tongotra ao tsy aloto efetao mpandrina ako ahoana ny afahako aiko tiany olona ifandrina eo amin'izao fotoa zao ary mahazo client maro nyfandrina maro ny matory ara-panahy tsy mahafinaritra ny matory fa miten'andriamanitra miteny mpiambinao tony nalina moa izao takiny ahoana moa lera am'izao aza matory ry mpiambina ifoazy fotoana tokony ifoazany zao ny tena marina atato amin'ity tononkirany solomona ity tokony vonina levo misy feo tokotany efa minitsy eo olona hitarao misy olona zay tanàna ndray taloha mamolava be le heran-dra de rehefa mody izy amin'ny alina dia amono an'le vady amin'izanany dia tsy vohainy ny ataony izy menakavy kely tsy vohainy fotsiny ny trano manodondony eo voaya misava ihany toka amin'ny maraina tsisy namo dia tonga izy efa misava tonga dia tsy mamono intsony tsy vohaina fotsiny voaya o dia raha notena nareo tsy malala ny dada ihany ty voaya zavazy tsy vohainy zareo ny tanaky ny olona manodidina reny taitso dia mifantatry hoe raha vo miditsy hoe dia mamono alao tsy mity ety nefa le atao amin'ny tonkina solomona
tsy zany malalo voaiary avako a voaiary avaka pakariko ry voromailànako teny mamy ngerava zany omen'andriamanitra atsika zany ianao ngeravana na teny mamy firy anao hatramin'ny nampono an'andriamanitra movy hatramin'ny alalanao an'andriamanitra nare teny marary ianao hoe hatramin'ny nanomboka anao ary natovanao nivavaka ke teny mamy voasitryn'le teny mamy ianao azany le atao mitoykira solomona fa mandondona fotsiny jesosy dia teny mamy fampanantenana tsodrany teny fikasana aminomena nefiza le ao anatiny io fehivavy tena janga tokony sao teo ambony fandrina way zay le malalako way elanynandrasa ozytenamy de mbola ihany de manana akanjo many kama de mbola hitsanga reto hoe de aloto hoe nitoko sady jerena le tongotra vakivaky ratsy kely sady vakivaky le manao madagasikara be reny le tongotra re miteny rirany be re ohatran'ny sainte marie kely eny ive de aloto de anio hatramizay tsy nahita zay teny ambony fandrina riavako inona zay tongotra aloto raha mandrona le malalako izay mandondona amin'ny teny mamy ao mbaravaranao fa betsaka vehivavy tena janga sy mahay manararoatra any osia ilay famonjenao azy amin'izao fotoana izao riavana le teny aminao androany miesista le papaka natao amin'le tonkila solomona de napiditra ny tanany eo amin'ny loka ilay malalako mikarokaroka le karoka ny karetsako ohatrany atsoko amin'ny lavaka aiza rehefa tsy amoa ianao dia za insista ka za tsy maintsy mahitanao ka za tsy maintsy mandrosoka satria tiako ianao alleloia napiditra ny tanany tao amin'ny loka ny malalako dia nangorakoraka ny foko nangorakoraka azy ny foko le tao andany le herim-pitiavana mbola vo ny tanany fotsiny no mitsofoka amin'ny lavaky ny varavarana dia mangorakoraka ny foko zany nke jesosy liavana mbola tsy miditra tanteraka eo amin'ny fiainanao koa fa hira fotsiny ianinao anatin'ny hira misy zatra matorotoro fonao misy aminareo nke ohatra zany misy aminareo reo nke ohatra zany tamin'ny alalan'ny hira dia voatorotoro ny voakasika ny fonareo tamin'ny hira dia lasa naraka fandarana nareo zany ny jesosy tsika any amin'ny alalan'ny hira izy mikasika miditra fotsiny tanany tenin'andriamanitra verse ray tonga dia nakasika anao iny le fitanany manomboka miditra eo amin'ny fiainanao riavako andiny fatelo andiny fadimy nitsangana mony varavarana malalako ihany a ary ntetemiora ny tanako teo amin'ny ratsa-tanako nitete ranon'nyora teo amin'ny famohanany engitrano ane rehefa tena nandinika lalina nandeha ny adisanina nandeha ny moin sy ny plusy nandinika lalina anao calcule be de hoe ay de za ve zany de amoa azy de aloto zany ny tombotra de hialato anatin'ity fandriny ity ve raha mialato moa za inavo ny tombotsoako de inavo mety hoe atiantokako iverina lasa tongotra zany de andany rano a de tsy maintsy mbola anify any le savony a de nanao calcule be debe nefa rany le ho voaiko le ho voaiko any fa le ho be a tsy maintsy amoa azy any ahy mafy koa titina ity izy koa tia loatra io rehefa tia loatra ianao dia tsy hoe tsy tia re misy olona fantatro koa mbo loatra zany koa betsaka ke ty olona fantatro koa fataresa mampiony dia zay molo zay a tena mahavarina tsara tare zany fa tsy mety mahazo vady mahatonga azy fety mahazo vady eo ihany gamba mety hoe fanamanam-bady tsy hoe fanantsatoka fa le izy aty mihitsy ny azo raha vo olona tia azy hoe tia be anazy tonga dia tsy tiany na tsara io na ratsy raha volelatany hoe aizy anao vity tonga dia tsy tiany tonga dia automatika tsy tiany fa ny azy ny tiany le lehilahy tsy tia azy eny ohatry hoe mila miezaka lehilahy tena tsy tia anazy reny ihany ny azy ny tiany iny tsy tia anazy fa raha vo olona ny tia azy dia tsy tiany ho azy misy olona ohatra zany farany izy moa tonga mitona tsy maintsy manambady misy foana ianao tonga tsy maintsy manambady liza tonga eo amin'izay tsy mifiditrona fa tena taona ny manery ianao any anao tonga dia lasy nahita le navositra te dia gaga tsy aleo ve le tany aloha nititra ny anakay tena le olona petapeta toko kely zay re mahita
ahita paiso petakorona nareo fatana paiso petakorona le fisaka kely zay ary amin'ny lidl misy tatahoana poma paiso le fraise iny zaty ty misy fraise zaty ty misy any efa tonga amin'ny fotoana nareo vehivavy ny tsotra ny lehilahy zay ngena 20 taona vao andreny eo ihany nareo misy fetra zay paiso petakorona tonga nda de atao pasteur atao de atao mal vita riabako paiso petakorona zareo sanay zao tsy mahafantatra so de hoe zay maramatsy za lisa paiso petakorona mety hoe pastèque misy paiso petakorona kely alleluia anelay reny tsy nandava tonga de mba nety alleluia amen anatra ho anareo vehivavy zany aza de fatrako fidy fa rehefa mba io tonga le malalanao mety io ny anjaranao aza de be calcul ao fiainana iny avy eo ahita tena misy tam'ireo olona nangataka anazy reo laviny nahita tsara lavitra noho izy ihany koa zay nge le olany ka ity vehivavy ty de zao efa tonga atao ambaravarana mipapakatra le papakatra amin'io tena am'le tena izy voatanany fotsiny mitsofoka anaty lavaka ny varavarana de torotoro ny fo denjana be nge zany rehafany mahafinaritra nge ty papakatra ty efa neny nandeha nykelikaany sara eo mivoaika any qu'est-ce que tu as manqué le petit be loatra no voaina alao voaina namoa varavarana amin'ny malala koa mandritra ny anao mieritreritra ela be io malalanao koa mieritreritra ao ivelana azazana ohatrany tsy tiny ohatrany tsisy mamoza zany nga ianao reny mieritreritra rehefa anao randevoa io na vehivavy sy ny lehilahy aza mieritreritra ny vehivavy hoe ianao ihany mieritreritra fa vehivavy koa mba mieritreritra ny lehilahy koa mba mieritreritra izy to ivenatao tena te hiditra izy ary tsy nafeniny fa na tsy mivoaina ary de te insiste amoa izy ho anefa le olona le mipetraka ao vehivavy tena janga gomerany ao ny famonjena mandondombaravarana le avana io asia mandondombaravarana ay gomera mbola tsy te hanasa tongotra mbola tsy te hiala eo ambony fandriana le famonjena ivelany ao tadidio ry avako amatapitrisany olona eto amin'ity tany ty amandavitrisany raha androany mandondony eo ambaravarana ao ny papakatra raha tsy amaly ianao aoko fantatrao ao ambadika kely ao de misy olona hodondominy ndray koa tsika mieritreritra hoe tena andanin'andriamanitra 50 taona insiste amintsika io ndray vavaka tsika mieritreritra toy zao ny tiavan'andriamanitra zao tontolo zao me ny zananahy tokana ka zananahy tokana io de insiste amin'ny andro 5 taona na ho laviny isan'andro aza de eo foana mbola maro ny olona hovonjena ny ao ivelany eo mangatsika io papakatra io mila mpiandrosoanao an-trano ka raha tsy ampandrosoana eo amin'ny varavarana ray izy varavarana tapitrisany ary raha vehivavy tena janga saika ny eto amin'ity zao tontolo zao ty vehivavy tena janga tadidio fa nandefasan'andriamanitra an'izao tsy hoany zao tontolo zao fa tsy hoanao rery tsy hoany gomera irery mahaiza manara loatra ny avana mahaiza manara loatra ny avana tsy ireo toerana misy anao izy ianao fanamperana ve tsika ty ka hifandrombana ny anambady atsika ny andriamanitra afary ny alanenina sy te hierika amin'ny fiainatsika raha ataoko inona ozy izy ny devoly namoa varavarana am'izay ny malalany andiny fahentsika mitolokira solomona toko fadimy efa mitolitsika teto ty teny ty fa beriko avy namoa varavarana amin'ny malala koa le tiany hoe iwary efa tatenerizy zao ianao hoe tsy tonga ave ngainao rehetrrehetra hoe tsy tiako tsony namoa varavarana kanjo efa miodiny izy kalasa
iandry anao hoe moa rehefa pakatra elaka izy nandondona tao hoe nataonge ny fomba rehetra rehefa nataonge tanytady ny famahana ny varavany meko voainy akeriny ake ny varavarany fonao e satria tsy nety ny voainao am'izao e zafady manan-javatra atao mpampakatra ravana manana olo-kafa hovonjena ny mpampakatra ravana misy amintsika tena teo tambatambazana mafy mihitsy ivavaka fa za mitenanao fa tsy fomba fiasan'Andriamanitra zany raha ho tambatambazana ianao ivavaka ho tambatambazana ianao vao hiala amin'ny fahotana ho tambatambazana ianao vao hanao zavatra tian'Andriamanitra ho tambatambazana ianao vao ho tonga any an-danitra fa ny olona anankiray mila olona mahafantatra iza moa izy tsinontsino tsy tokony zany na tonga amin'ny Paoly lasa mafy Paoly neritreritry tsy tokony ahy tsy tokony ho izy aranahy tsy tokony ho apôstôly ahy fa rehefa natao apôstôly any aranahy tena ataoko ty halleloia zany io sisy tsotra anareo efa seka tsy izy aranahy efa tena tseka mpanompo apôstôly tsy tonga volana aranahy zay ataoko manomboketo de ataoko tsara mony anareo halleloia satria fantatro Paoly izy hoe iza moa izy tsy teo ntsony niodina le mpampakatra de lasa verevitra teo amizay vao verevitra tamin'ny tenenany nitady azy afa tsy nahita miantso azy afa tsy nyvaliana de davan'Andriamanitra teny mbola hita izy mety ho azy teny mbola hita izy androany ianao maheno toriteny androany mandondonao amponao Jesosy ny rapitso tsisy tompony zany tsika ny azo antoka ny androany eto ianao androany azo antoka hitako io ianao ao ambadikao ianao mijery ny androany azo antoka ny rapitso tsy tompony zany azasy ianao aza mantakany ranabavo a zy atao batisa amin'ny parany taona aloha zany ao réveillon netomboany fa tany amin'ny atsasasasaka eo taona anao atao batia alao aloha vita fanadinana fa mbola mila mba mite folona kely vita fanadinana vita fandeha atao batisa rehefa anina anao ikarakara am'ranty rehefa sy mbola be deabe zavatra ho karakaray atao batisa amin'ny parany taona atao batisa nody mandry tsy vita batisa tsony mafantatro hoe ravana am'izao fotoana zany amin'ny fiainatsika any takiny ahoana mety fanenenana sy alahelo zany olona zany tsy vita batisa tsy tafaray tamin'Andriamanitra lasa rehefa pakatra teo vao nitady aiza nahita azy a nandeha nantany ny antily mihitsy mandendeny an-tanàna hoe sao de mba hita azafady sakely tanana sao de mba hitanao ny tiako mikapohan'ny olona teo ianao tsy nihila nyvoaka tany tao an-tranonao nge ny tonga eo ampandrina ianao ao an-trano ianao tsy mila lena ny andokory ianao no teo tonga rehefa pakatra fa tsy nivoainao tany iny am'izay ianao fantatrao ihany fa ilaina fantatro le vehivavy ihany fa ilaina mpapakatra nitady hatrany amin'ny alina mivoaka eny amin'ny izy ny mivoaka eny an-dalana ny pikapoka ngeny mivoaka eny an-dalana pikapoka amin'ny mpano ratsy mivoaka amin'ny alina de mpano ratsy mivoaka ny tady kapoka ny nazo ariavako nitady izy nahita antily avy eo am'izay andiny favalo nampianinanareo ary zanaka vaviny Jerosalema raha mba hitanareo reny malalako de ahoana nolazainareo aminy azao fa marary ia io vehivavy io tsy lehilahy no tedaviny fa zanaka vaviny Jerosalema satria fantany fa raha miala eo io lehilahy io tsy LGBT io lehilahy io raha miala eo io mpampakatra io de hitady zanaka vaviny Jerosalema hafa reny nafarany raha mba tia pakatra anareo izy de mba tena hoe zange za hoe le talia amin'ny adresy ohatr'izao mba manana anazy asefo miverina mandondona izy fa tena voaiko izy tsy mandondona akory izy rono hoe de voaiko mampizony hoe kisa ono hoe izy efa lasa tena bokony oseatsika miteraka anankitelo zany tsy niala teo tsony fa nametraka tsangam-bato Jezirela Loroama Loami rehefa tsy hetsika teo izy ireo zaza telo ireo
dia fampitandremana ho amin'ny gomera hoe ireo ny vokatry ny mahatena janganao dia mitondra ozona ny taranakao. Fanandinika Andriamanitra tsy mietsika teo amin'ny Hosea ntsony gomera. Hiditra amin'ny Hosea toko faharotsika zao 1:1. Kanefa na dia zany aza nisan'ny zanak'Israely dia ho betsaka toy ny amin'ny fasika amin'ny ranomasina izy izay tsy azo afatra sady tsy tambo isaina. Ary any amin'ny tany izay nilazany hoe tsy oloka ianareo dia aminy nanaovana amin'ny hoe zanak'Andriamanitra velona ianareo. Dia ara-mivory ny taranak'i Joda sy ny taranak'Israely ka hifidy anankiray olohana izy dia hiakatra hiala amin'ny tany fa ho lehibe ny andron'ny Jesirely. 9 manaova amin'ny rahalanareo hoe Ami ary amin'ny anabavinareo hoe Roama. Halleluia. Inona moa zany levitra zany? Rehefa nydinihan'Andriamanitra amin'izay ny vehivavy tena janga ngery avany afaka niove. Ny tare ratsy tsy azo ovaina zao ary ny tare ratsy efa azo ovaina. Mofa fe tare ratsy tsy azo ovaina fa ny toetra ratsy azo ialana. Gomera afaka miova. Vehivavy tena afarak'izay janga afaka no vehivavy tena tahaka ny voromailala ao atokantrano. Manaiky venao ho tezainy Hosea. Io sisa ny famonjenantsika. Mao antsika tsy manaiky tezainy Hosea. Mba ho tonga vehivavy mendrika ravana. Mba ho mendrika vehivavy ho ampakarina ravana malala. Vitan'Andriamanitra fa tena natoky Gomera teo anatrehan'ny Hosea. Novain'Andriamanitra ny tsodrano. Ireo zazo ireo ihany. Ireo anaranareo ihany. Ny mitombo ny zanak'Israely. Ny mitombo ny vokatra. Ny mitombo ny fahasoavana. Ny mitombo ny fakatoavana. Izy Andriamanitra ilaingako zany. Tanao zany. Kambony moa zany a. Kambony moa zany fa tsy miparitaka zany a. Tsy potika zany ny fanjakan'Israely. Fa i Jesirely ataoko lehibe indrindra amin'ny fanjakana. Ary Loroama ilay tena hoe tsy hamonjana fo. Za misy ny tenanao androany hoe amindra fo aminao a. Halleluia. Ary Loamila tena hoe tsy oloko tena ho teneniko mihitsy hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra velona ianareo. Fanareo niova hatramin'ilay tsodrano. Niova hatramin'ilay ozona mivadika tsodrano. Le zavatra ratsy nivadika zavatra tsara. Anarana ratsy nivadika anarana tsara. Zany hoe na dia niainga avy amin'ny vehivavy tena janga azy. Nanaiky an'ilay famonjena. Ary io ilay famonjena farany a. Hosea rery nahazo an'io fanambarana io fa ny mpaminany kely rehetrarehetra ry Joela, ry Obadi, ry Mika rehetrarehetra tsy nahazo an'io teny intsony. Zany hoe zao zany. I Gomera zany a raha nandany Hosea dia zay araka ny anarana mihitsy efa ny farana vita tapitra ny aminy. Sofa tonga ny famonjena. Hosea. Ary Hosea ihany ny Hosea. Hosea ihany ny atao hoe famonjena ny anarana ao am-baiboly. Fa i Mika tsy zany. Obadi tsy zany. Ireo mpaminany kely rehetrarehetra tsy zany. Androany zany tenanao anaty teny ity. Hamonjy ny fiainanao Andriamanitra. Efa tena tadifarana ny fiainanao. Vita. Ohatry hoe tsisy ho avy mamiratra zany intsony. Tsisy ho avy mamiratra zany intsony. Saingy androany mandalo alohanao nirahan'Andriamanitra Hosea. Fa andavatena zany tao amin'ny Hosea ndana maka vehivavy tena janga. Tena nomen'Andriamanitra dimy. Manaiky Hosea. Izay mahakolokolo manana ny soa, kolokolony teo Gomera. Tondron'olona molotro fa mikolokolony teo. Oka ny zanaka anankitelo ozatra. Ozy Gomera tsy maninona tompao. Efa mety amiko aloha na dia zahako nisy nanambady azy. Mahay makasitraka. Fa rehefa naharitra teo. Ozy Andriamanitra efa papo ilay ozina taloha. Tsy ataoko hoe potika intsony a. Tsy ataoko hoe tsy hanondrana fo a. Tsy ataoko hoe tsy oloko a. Ataoko sady lasa ambony a. Lasa firenena lehibe fa tsy potika izany fanjakana manana ny maizy azy. Dia amindrako fo. Dia zanak'Andriamanitra velona. Halleluia. Hotahiny tompany antsika rehetra.
gomera dao tsika rehetrarehetra fa tsisy gomera ny angaran'andriamanitra ka tsy mba nandefasana osiary a ny andro mpiainatsika tsy maintsy na dia indray mandeha amin'ny fiainana ary mandalo anoloan'ny olona anankiray ny androson'andriamanitra. Jesosy dia nirahan'andriamanitra ho amin'ny isa-tokantrano isa-vatan'olona isam-batan'olona na reny olona hitanao farak'izay maniratsiry reny mety mbola tsy nandalo osea mety efa nandalo ao no mandahany osea efa gomera raha teo ny anarany efa tapotra raha teo ny fiainany fa ao ny olona anankiray efa nysoratra hoe miakatra ny soratra hoe fin miverina midina ilay soratra mitoy ny tantara itoy ane ny tantaram-piainanao itoy ary itoy amin'ilay tena tsara ozina hivadika fitahina latsa mivadika tsojano teny mampahory vadika teny mamy ozana efa tapotra amin'izao ny fiainako iza no miteny anao an'izany Andriamanitra ny tompony teny farany eto Andriamanitra ny nampaniraka tany amin'ny voalohany fa mbola Andriamanitra ny afaka manova ireo anarana rehetrarehetra potika sy rava izy Andriamanitra toko fanjakana lehibe izy ny tompony teny farany izy no miteny amin'ny voalohany izy no miteny amin'ny farany niza hiteny eo anenanenany Andriamanitra ny tompony teny farany tsy hamindrako fo izy Andriamanitra le sorona fotsiny le lo roama tsy hamindrana fo roama hamindrana fo lo ami tsy oloko ami oloko alleloia tokony iova za resy lahatra tena tokony iova ny lalam-piainatsika aza mijery mahagomera anao vehivavy tena jany mpanompo sampy mety tamon'olona tsy zany mijery anao androany fa le famonjena na rehefa n'Andriamanitra le osea ny ran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao impiry andalo eo amin'ny fiainanao ny osea indray mandeha izy ny voahiraka teto impiry nandondona le olona tany le mpapakatra tany amin'ny tonokiran'ny Solomona nandondona izy dia ny insiste lasiste tsy hitatsony nefa raha nitantara io tsy hitatsony mpapakatrony tsisy napakatra tsony io olona sy nety niala teo ambony fandreny sy nety niala tamin'ny toromasom-panahy tsisy napakatra tsony lasa le mpapakatra ny insiste atsika isan'andro isan'andro Jesosy inona ny tsy ataony amin'ny fiainantsika teny mamy isan'andro isan'andro teny mamy isan'andro isan'andro ny atolony atsika vola mitady mahay mihoatra lavitra no zany tsika rehefa tsy mahita ampairanao andro any ry gomera tsaron'Andriamanitra gomera na dia gomera azy amin'ny ran'Andriamanitra osea na dia osea aby izao azy tianao Jesosy aza miandry insistena ry havana aza miandry ho tambatambazana vo hivavaka atsika miteny mbola miandry antson'Andriamanitra fa ina ny heninao isan'andro isan'andro e antson'iza rehivavakitsika Jesosy malalo misaotranao zay midera ny anaranao zay Andriamanitra akasitraka satria tonga tamin'ny indray ny teninao androany tena maminay Andriamanitra tena tsapanay ny mahagomeranay ny ratsy indrindra tamin'ny gomera nge zay reto Jehova alleloia misaotra ny amin'ny famonjena misaotra ny amin'ny osea nosika samy misaotra amin'izao fotoana izao fa mba tsaron'Andriamanitra nge anao io ry havana tao amin'ny faharatsianao tao mba tsaron'Andriamanitra mandefa ny Jesosy Andriamanitra dia hitany taon'ny anaranao tao an-tsain'Andriamanitra ianao io 2 arivo taona lasa Jesosy nirahana taty fa tamin'ny 2 arivo taona lasa dia efa tadidin'Andriamanitra ny anaranao mbola tsy nitorotoroana koa ianao dia efa hitan'Andriamanitra afaka hisaotra an'Andriamanitra avy ianao androany ary afaka hiteny lentsika androany ity ny gomera Jehovah Andriamanitra tsy andry mpandondona impiry ampiavan'izay a iandry antson'Andriamanitra ro viditsika zany teny anao androany antso anao ty teny ty antso anao ty teny ty ary ny tena tahorana indraindray sao dia sanatria efa halanenina
fa raha lasa io mpapakatra mandodony io ny fofony sisany iononao ny fofony nandalovany sisany hoeno ny miora teo amin'ilay varavarana sisa mita trasy sisa hoe nandalo teto izy nratsatanako ny teteranony miora ozy izy teo amin'ny famohana ny iditrano izay sisany zavatra mahatsarovana ny souvenir napetraka io mpapakatra fofona sisa androany tetena aminao ahy nandalo teo amin'ny fiainatsika Jesosy namela mamy teo amin'ny fiainatsika Jesosy na dia mbola tsy nivavaka be ary ianao na dia mbola tsy nivavaka be ary tsika efa namelan'i Jesosy fofona miora sady ny fiainanao aza fela mandeha tsoty fikiro amin'ity androany ity fikiro mafy amin'ity androany ity manoloana ny varavaranao ny mpapakatra androany mandodolo izy amin'izao andro farany zao ho avelantsika ho tratra ny ando angatsika sapalahelo kely eo ivelanao ve izy sa ho fatatsika androany atsapitsika hoe ty za dia mbola misy mandodolo ty za dia gomera nefa mbola misy osea apakatra nahaby azy ka anararotra tsika anararotra tianao Jesosy atoky sy mihina ravana mararo avorentsika sany afatra sany miaran'enin'Andriamanitra taka mialan'ilay nandondona tao amin'ny varavarana nenina fa ny raha tsika nahita ny fiafarany tantara fa tsy nijanona tao paraina ny andro izy tsy nijanona tao paraina ny andro izy za mifainao le andondomana dia tonga dia amo misaotranao zay Jesosy tamin'ny tenin'Andriamanitra misaotranao zay Jesosy ary mitera sy makalaza mame voninahitra anao io Jesosy ny teny zay voatory androany fa tena iraikitra anatin'ny fony mba tsy ary tory teny fanidininy faneniny tak izany zay fa tena hoe ampianay ty teny androany rigomera ndao anona ny andro isika tianao Andriamanitra tsy mitovy ny fahasoavana sy ny kadony men'Andriamanitra tsika sy Jesosy Jesosy dia tsika reto ratsy be reto mba nomena azy nefa tsika Jesosy mihitsy ny nomena antsika mba azonao atao ve ny matsapan'izany amin'ity androany ity hoe no mba valisoan'ny Jesosy dia olona ratsy be dia be fa mivalisoan'ireo ratsy rehetrarehetra sao Jesosy be zao aza fotsika zany fa fahasoavana zany rafanamana sotra Jesosy sotra ianao anondraka ny teny amin'ny alàna fananamasina vitany ny tory fa ianao aniraka ireo teny reo amita ny asany anatin'ny fisainany reto olona rehetra anatin'ny fony ho voninahitra Andriamanitra re sotra Jesosy asitraka Jesosy io zany teny zany tsy voafafaty anatinay ary taio zay mba hatsapany zany tena hoe fahasoavana opportunité ngezabe eo anolonay fahasoavana tsy tokony ho azonay fanomenanay mameko aterina eo atokantraminay dia ianao mandondona mbarabarany fonay misotra Jesosy zany tokony atao fitiavana tsy mitambazana ninnininy ianao Jesosy satria raha ny fanambazana anao dia vehivavy tena janga fa tsy ny fijerenao an'izany tsy zany ny zava-dehibe tao aminao fa tsapan-kehitriny fa tena fitiavana tena manam-pitiavana ianao Andriamanitra ary tena tianay ianao ary misaotra anao zay halleluia amen anao ina anankiray tsika dia hivavaka misy anankiroa hivavaka anatin'ny tokofemary izy ao arinan'izay hoe raha iritsika iteny hoe zany ka tena fitiavana halleluia tsy manisa eloka
isazo ampitovina mampiavan'Andriamanitra ny tena fitiavana. Minaloaka tompo. Nivavaka anapavroziminina amin'izao fotoan'izao. Haleluya, makasitraka pasitera magnelonina. Vavakarisika. Tompo Jehovahandriamanitra Ray Masina, Jesosy Kristy. Misaotra anao izay efa aminao fotoanany indray izay ahafahanay nanoko anao ary nanapiteraka ny sitraponao. Misaotra satria lehibe aminay loatra izany andro sabata izany ary ny teny rehetra izay azonay teto Jesosy dia ataonay mientana maivana hitsapotsapona any anatinay ihany mba ho tonga sakafo mahavelogno anay Jesosy. Eny tahaka ny Gomora avokoa izay rehetra Jesosy. Misaotra anao izay Jehovahandriamanitra fa nomenao Mosy mba nanavitra anay izay tao anatin'ny taratsina ny Gomoranao dia nivonjen'ny oseanao Jesosy. Jehovahandriamanitra mankasitraka mankasitraka Jehovahandriamanitra Ray Masina ao ary iny izay fa ataonao taranaky ny Joda Jehovahandriamanitra mba azo tsodrano tsara izay na hatrany amin'ny taranaka ny afaramandiny ary meniko na amin'ny firenenay malagasy aza dia mba ho tahaka izany taranaky Joda izany Jehovahandriamanitra satria ankehitriny dia mbola hita fa mbola maro dia ny Gomora ao anatin'izany firenena izany koa Jesosy dia avoto araka izany natao université zany izy tamin'ny Gomora izany
Jesosy manalo satria ianao no famonjy anay, ianao no mpanapaka anay amin'ny faratsiana ny fametavetsana rehetra izay eo anatrianao dia ianao ihany no manapaka izany Jesosy. Amin'ny faniratsirana dia fametavetsana eo anatrianao izany faniratsirana ny anaranao masina eky izany izay mampirafy ny Andriamanitra velona Jehovahandriamanitra dia rehefa tena vadira miovana amin'ny fahotana izany fiainanay manao izany Jesosy dia ankehitriny Jesosy misy matoky izay fa hanapitra anay ianao amin'ny faharatsiana sy izay rehetra mety tsy araka ny sitraponao nataonay dia misy matoky izay Jesosy fa anio asabata ity dia hanapaka izany ianao ary anamaivana ny foa mampanay rehetra ahafahanao izay Jesosy ary ametaka voady eo anatrianao fa tsy vadika eo anatrianao mandrakizay Jesosy miandry anao mandra-pahavelona amin'ny rao an-danitra Jesosy izay rehetra atikanao ary amin'ny voninahitra anao mandrakariva mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Mbola ianao hoe Andriamanitra mbola tonga teraka ny teny avaminao zany avaminao zany dia mbola no fitiavanao anay tsirairay avy Andriamanitra no famindrafonao Andriamanitra mbola nanontanao ny zanako lahy-tokana izay namonjy anay izay nanafaka anay nampiakatra anay indray teo amin'ny fanjakanao teo namonjy ny fiainanay zany zanako lahy-tokana zany dia Jesosy zany saotra fa mbola namonjy barabara fonay mbola nandondona teo barabara fonay anao ka novoanay ianao Andriamanitra amin'ity androany ity satria tapanay loatra fa tena hoe fitiavana lehibe ny mbola andrenesanay an'izany teny zany fitiavana lehibe mbola ahafahanay miomana ahafahanay mamoanao barabarana Jesosy fa anisany ampakarana izay rehefa tonga ny fotoana rehefa tonga any amin'irao an-lanitra ianao saotra amin'izany teny zany satria tapanay loatra miparatsianay tsy mendrika izay vehivavy zany izay nefa nanisa mbola misidinao nanisa mbola nanirahanao an'izany Jesosy zany ho tonga hamonjy anay tsirairay avy izay nefa Jesosy efa tsy misy mila anay nefa ianao mbola mitady anay efa mitady anay tao anatin'ny faharatsianay ianao efa nanota teo anatrianao fa efa tena hoe tsy mendrika nefa indro ianao mbola nandondona teo ambarabarany fonay ka androany Jesosy tena hoe voady izay andray anao amoanao ao anatiny apiditra anao anatin'ny fonay satria fantatray fa tsinitsina ny fiainanay raha tsika anao Andriamanitra tsinitsina izay Jesosy raha tsy teo ianao tsy tonga toy izao ny fiainanay raha tsy tonga tetỳ an-tany ianao namonjy anay izay ny Jesosy efa tsisy ninaina anay tetỳ an-tany tetỳ ianao mbola tonga namonjy anay Jesosy mbola satatitra saotra fitiavanao ny tsirairay avy reto Jesosy kasi olana andriana zany toriteny zany Jesosy teo ka tena andray anao tena hoe hitady anao satria ianao nitady anay foana ianao nanavaka anay nanangona anay tsaka fanangonan'ireny akony zany any ambany any izay minimiala ny valanao foana Jesosy minitsy te hamaly ny antonao ny fimpiro ny antonao tonga teo aminay tsirairay avy indray zay rehefa metimety ny atao dia mitady anao zay na rehefa olo zay dia mitady anao nefa ianao Andriamanitra tsy manisy condition ohatr'izany isan'andro ianao dia mitady anay mba tianao tsy ho very zay rehetra mino anao tsy tianao ho very zay Jesosy araka ny tena hoe mbola nisy fanantenana ny amin'ny velona rehetra dia zay rehetra mbola tena nisy mbola manana fanantenana satria mbola tonga ho farany mbola eo ianao mbola afaka mamonjy anay nefa Jesosy dedray tsy miaino anao dedray tsy mankatoa anao fa androany zay Jesosy miantokinay dia agatohanao foana zay anao sitrako zay anaiky anao toko mpamonjy fiainanay zay tsirairay avy Jesosy andray anao zay Jesosy tena hoe andray anao atofonay laly zay Jesosy manomboka androany teterizany teny zany Jesosy ka andalo fotsiny fotsiny izay mieny Jesosy fa tena hipetra ao fonay
Alleluia. Sotra azy amin'ny raha vavaka sy fanatazay vavaka mamy raha matsiro vavaka gomera zay novonjenao sy alleluia. Andriamanitra manakira pasaovana any maro fitianareo raha vavy dia tahiny tompontsika rehetra ndao averitsika le ira teo ndao dia raha averitsika tena iletika anaty fotsika zany hoe tena fitiavana nitiavan'Andriamanitra asianao io dia hitra amin'ny fidirantsika ao aorianan'izay. Eo antsika rehetra alleluia. Alleluia. Si manisa eloka izy tsy tanisa zay vitisy jeriny aoamponao izy androandry toy zany ege Jesosy. Amen ka Jesosy. Toy zany
Amen. Misaotra an'andriamanitsika ny amin'ny teniny a, misaotra an'andriamanitsika ny amin'ny fotoana hiditra amin'ny fiderantsika. Anao ila fiderana vitsivitsika araka amin'reto rasana vavintsika tao amin'ny groupe izay maharesy reto a. Dia ao anatin'izany a no amaraparanantsika ny fotoana. Halleluia. Mino aho fa nahazo heritsika rehetrarehetra ary mino aho fa nakasika atsika zany fotoa mavaka teto zany le lasana vavimalala. Natao atsika mianakavy a, misy ho tsakotsakotsika araka ny vavaka navavintsika rozy minaty eo, mba misy ho tsakotsakotsika zany teny rehetrarehetra zany a, mba tsy handaro fotsiny eo amintsika tsirairay avy. Fa tsika hiditra amin'ny fiderana mahafinaritra raha tsika amin'reto lasana vavintsika ireto. Ao ary tsika.
Izao farany teo dia raha maro izao koa ny anomboka rehefa avy eo inona ray alinatsika manaraka ao. Alleluia. Eo ihany tsika eo Marizo.
eo ihany Loberta miandro ny hira manarakytsika. Anao hira raitsika dia aorinan'izay ao anatin'ity hira ray ity mangataka-hira nareo mpijery izay fangatahana hira voalohany miditra eo ataontsika aorinan'ity hira ity. Anao hira ray ity zany tsika dia izay fangatahana hira nareo mpanaraka rehetrarehetra izay miditra voalohany eo mamaranatsika fotoana. Loberta lasa tsika eo ilay fangatahana hira. Iainany namarana azy dia iainany hanomboka azy nareo izay mipotra eo zany hanolotra tsikitsiky mahafinaritra be ho anay aty nareo any. Halleloia. Tahin'ny tompo samy manapotra izay sorira ny tena mahafinaritra indrindra vokatry ny ratsapanareo fa tena tianareo Andriamanitra dia tena halleloia. Samy hanolotra ny tsikonkorona tsikitsiky kely namarana antsika. Tianina rehefa farany hamarana antsika ny fotoana dia mameanareo fotoana indray amin'ny latsinainy amarana ny fotoana amin'ny fiderana mahafinaritsika tahiny tompo daholo.
kopatanana kelo amin'ny mpanaraka rehetrarehetra tahiny tompo a ny groupe zay maharesy a tahiny tompotsika rehetrarehetra tapitra ny fandaratsika raha mbola tsy tokany amin'ny raolanitra jesosy dia eo netondraytsika amin'ny latsinainy a amin'ny latsinainy maraina amin'ny siviorina reo miaraka amin'ny mampiona anaty vavaka maraina samy vakansa dia tsisy azafady tsy misy kay a tsy misy amin'ny latsinainy a fa tonga dia fandarana amin'ny latsinainy alina raha mbola tsy tokany amin'ny raolanitra jesosy a ka tahiny tompo mbola samy velonaytsika amin'ny latsinainy alina amin'ny sivy alina tsika amin'ny sivy sasany alina amin'ny eo anetondray samita tahiny tompo daholo a dia mahereza isika rehetrarehetra misaotra anareo a nahatra ireo hatramin'ny farany a fa an' jesosy ane a ny voninahitra amen.